dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no hafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fotoana foy izay fampahirizantsika ka afantarantsika ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika, Jehovahandriamanitra iray dia misaotra anao hatrany izahay satria tsy mitsahatra ianao ny milaza zava-miafina aminay mba tsy hahatonga anay fikitra amina lasitra fototra tsy mitondra famonjena, fa tonga anay kosa hahatakatra zava-miafy ny teninao, indrindra mahakasika anao Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Dia sokafo ny masom-panahinay Tompo mba hita zava-mahagaga amin'ny fanarahana ny lalanao. Dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanompono amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fahalomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Resaka fizan'ny toetra ny fanahy amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra no resahantsika izay andininy fohy, kanefa rehefa tena manadiady tsika dia mifono zava-dalina. Jaona voalohany toko faha-efatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo iverenantsika vakiana. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao. Sahady izy. Ny anton'izay tenin'izao amin'izay dia mba tsy hahatonga antsika anaiky be fahatany zavatra henontsika na zavatra toriana amintsika, fa ny hatonga ny isam-batan'olona mba hiondrika ao anatin'ny soratra masina ka hamantatra ny marina avy amin'Andriamanitra. Ary io ilay toetra izay niresahantsika hoe toetra tokony hananan'ny kristianina rehetra ny fizan'ny toetra ny fanahy. Ary raha mandinika an'io afatry Jaona io sika dia ny fiafaran'ilay izy dia fototra ao amin'i Jesosy Kristy tonga tamin'ny nofo. Izy moa no tsy manaiky fa tonga tamin'ny nofo tokoa Jesosy raha ho raisina arabaka teny. Ary io no miteraka hady hevitra matetika eo anivon'ny kristianina, satria misy ny olona mandinika an'ity baiboly ity izay milaza fa tsy Andriamanitra Jesosy, tsy azo ivavahana. Misy kosa nefa manaiky fa Andriamanitra Jesosy, fa saingy diso indray ny fandraisany an'ilay Andriamanitra, dia mitovy ihany ny manjoa azo lotota, satria samy tsy mahazo izay lazainy ny teny soratra masina. Tamin'ny fampahirizana farantsika dia niresaka an'ilay lehilahy manan-tsaina nandreny teny nankatoa dia noharina tahaka ny lehilahy nanorona ny tramony tambony vatolanitra, tonga ny loza tsy nianjera izy. Fa ny lehilahy adala kosa dia noharina tahaka ny lehilahy anankiray nanorona ny tramony tambony fasika, tonga ny loza ny fianjerany. Ary io no isaritana nysaintsika hoe ny tena kristianina marina izotra ho any amin'ny famonjena dia mitrandraka zava-miafina, mangady lalina n'ity soratra masina ity, fa tsy ilay kristianina tsy mandray ravin-dena nitady manontany malemy hanorena mpangady. Ary izay ity soratra masina ity, ity soratra masina ity dia feno zava-miafina. Ary raha tsy katsahantsika io ka jerevantsika ny zava-miafina ao ambadiky ny teny dia mitondra fitaka, satria miditra an-tsehatra ka manatin'ny fanazavana n'ity soratra masina ity koa angeny dia voly. Ary io no mahatonga ny Jaona mampitandrina hoe misy ny fanahiny Antikristy. Kanefa rehefa nijerevantsika Jesosy tonga tamin'ny nofo dia miresaka an'ilay Andriamanitra tonga tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity, nanambara ny maizy azy mba hinon'ny olona fa misy zany Andriamanitra zany, fa tsy araka ny eritreretan'ny olona hoe tsy azo ivavahana. Jesosy Kristy tsy velarintsika lava intsony izay, fa ndeha tsika hiverina any amin'izay nijanonana tamin'ny farany, satria araka voasoratra ny soratra masina dia io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia fanahy. Jaona toko faha-efatra, andiny faha-efatra amby roapolo hoe Andriamanitra dia fanahy
ary zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zay le Andriamanitra fanahy zay le adikatsika hoe pneuma, zay mbola iverenantsika ihany. Ilay Andriamanitra fanahy zay araka ny fanazavana ny antsika hoe pneuma, misy izy a, tsy hita maso izy a, tsy azo tsapain-tanana. Ireo ny fotorany fanazavantsika, satria Jesosy no resahana zay eken'ny kristianina rehetra, ny akamaroany fa tena Andriamanitra izy, ka raha Andriamanitra izy a, ny Andriamanitra zay vavahantsika tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana, kanefa misy izy. Ary zay Andriamanitra vavahantsika zay a tsy manam-piandohana, misy izy ankehitriny a tsy manam-piafarana. Ary zay io Jesosy io zay indraindray mampiso hevitra ny olona avy mieritreritra hoe nanam-piandohany Jesosy, fa mitondra an'izay fanazavana zay tsika fa io Andriamanitra io tsy hita maso izy a, fa nisy vanim-potoana ny safidiny ho tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty, le fanahy Andriamanitra dia mipetraka tao anatin'ny nofo, araka ny Hébreo 10 tena no namboarinao ahy tao kibo Marie Virgine dia teraka teto izy mba ho fanaporofona amin'ny zanak'olombelona hoe tena misy zany Andriamanitra ivavahany zany. Fa saingy naka ny toerany zanak'olombelona izy, nanana fanaitretena, nanaiky niditra tao amin'ny nofo zay nanam-piandohana, fa tsy midika zany hoe nanam-piandohana le Andriamanitra, fa efa nisy hatramin'izay izy. Ary teo no nijanona antsika midinika ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny Nicodemus eny amin'ny Jaona 7, Jaona 7 ny 7:17 ka hatramin'ny 9:9. Zao ny voasoratra: ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny mianarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona ozy mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay afatra zay dia mba hahatonga Nicodemus, mpampianatra Nicodemus fa tsy natakatra ny resaka nataon'i Jesosy taminy, satria ny resaka zava-panahy Jesosy ny amin'ny fahateraham-baovao, ka nahatonga Nicodemus nametra-panontaniana hoe fomba ahoana indray no idirana ny kibon'ny indreniny ozy rehefa lehibe, fomba ahoana indray no ateraka indray rehefa lehibe ozy moa mahazo miditra ny kibon-dreniny indray va izy. Dia jereo namaliany Jesosy azy. Jesosy namalika na hoe 9:5, lasika aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy ozy. Azagaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray. Ianareo ny rivotra mitsoka amin'izay tiny tsy ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao zay evinina zay alehany dia tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. Nicodemus namalika nanao tamin'ny atao ahoana no hahatonga izany zavatra izany. Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe ianao va no mpampianatra any Israely ka tsy mahalala zany zavatra izany. Zany hoe Jesosy Kristy te hanapirofo fa mianatra ke Nicodemus, mpampianatra ny zanak'Israely ange Nicodemus, nanana diplôma Nicodemus, fa tsy natakatra na dia mikely indrindra amin'ny zavatra lazain'i Jesosy ary io no olana amin'izao vanim-potoana izao, satria metehitra ny fahaizany ny akamaroan'ny olona, indrindra ny akamaroan'ny mpitoro filazantsara tsy matakatra intsony zava-panahy fa saingy raisiny arabaky teny daholo ny zavatra rehetra dia tahaka ny Nicodemus ihany. Kanefa Jesosy raha niresaka tamin'ny Nicodemus izy tsy nihetrakitraka fa te hanokatra ny saina mampanahy Nicodemus hoe filozofia an'izao tontolo izao, raha io ny fitorana, io ny eritreretana fa ambony na ny fahaizan'izao tontolo izao tsy hatakatra mihitsy ny zava-panahy, satria ny zava-panahy omen'Andriamanitra tsy trandrahana amina diplôma hidirana ny amin'ny université, fa ny zava-panahy omen'Andriamanitra dia avy amin'ny fanahy masina omen'ny olona maimaimpona, tahaka ny tamin'ny andron'ny Daniel, nivavaka Daniel nangataka tamin'Andriamanitra mba hampahafantarina le nofony Nebokadnezara tamin'izany vanim-potoana izany. Antsika mandinika soratra masina
fa tsy nianarana tany amin'ny oniversité akory na tany ampianarana na nytediavana diplôma manakory zay vao nahafantatra le nofony Nebokadnezara sy ny heviny fa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny no nampafantatra ny Daniela nofony Nebokadnezara sy ny hevitry ny nofy. Noho izany tsy refesina amina diplôma akory, misy rana amin'Andriamanitra fa tsy midika zany hoe ratsy mianatra, tena tsara mianatra fa manao takan'ny Paoly apôstôly kaimboraka daholo reny raha reny ny fotorany. De io no natonga an' Jesosy resaka tamin'ny Nikodemosy nanokatra ny masom-panahiny. Eny fianarana na raha nongery Nikodemosy tsy ampy atakaranao zava-panahy. Ary zay no natonga an' Jesosy nyresaka ny 120 raha ny zavatra ety an-tany azy ozy nolazaiko taminareo ka tsy nonareo ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra ny an-danitra. Zany hoe ohatra ny tehiteny Jesosy raha ny zavatra hitanareo maso ety raha tsy azonareo dikany a fa mahoana moa no atakaranareo ny zavatra ny an-danitra ny dikany zava-panahy. De nilaza tsotra Jesosy ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy lay nidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona lazay any an-danitra. Zany hoe Jesosy miresaka amin'ny Nikodemosy ity de ohatra ny ankolaka tsy tao anatin'ny frere any fa fantatry Nikodemosy tsara io Jesosy, izy le zanak'olona. De nilaza mihitsy izy hoe tsy nisy hiakatra any an-danitra ozy afa tsy lay midina avy tany an-danitra ohatra ny tehiteny Jesosy Kristy hoe zanky iverinany fa matoa afaka miverinany tany a no midina. Zany hoe melohany ny tafinofo ahitany ty zao tontolo zao ty an' Jesosy efa nisy io Jesosy io ohatra ny tehiteny ankolaka fa tsy Jesosy moa tsy ty frere hafa amin'ny Nikodemosy izy tena Andriamanitra ary Nikodemosy za fa nisy hatramin'izay fa tonga eto ary mbola iverina aka le toerana amin'ny fahafenoana zay ananako a. Ary teo anatrehan'izay tohizan'i Jesosy Kristy tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fianana mandrakizay zay rehetra mino azy. Olona mpampianatra mahafantatra ny soratra masina Nikodemosy ary matoa napetraka Jesosy io andininy fa 13 sy 14 io fantany fahafantatry Nikodemosy ny tantara tany amin'ny zanak'Israely nahatonga an' Jesosy nampitahy hoe tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Zany hoe taritan'i Jesosy ndanadininy indray mandeha ny soratra masina de jerevo le zavatra mitranga tamin'ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra fa misy lesona manambara ny missionko ny andraikitrako nahatongavako eto zay le menarana nantona tamin'ny azo lava tany anefitra zay satria fantany tsara fa olona nianatra Nikodemosy ary matoa Jesosy ny teny an'izany de zao fantatry Jesosy fa tena te ahafantatra zava-miafina Nikodemosy, fantatry Jesosy fa hikaroky Nikodemosy andinika soratra masina Nikodemosy de nambarany taminy ao anatin'ny fomba tsotra zay le maizy azy zay. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Ahoana ny voalazany amin'ny Isaia toko 5 raha mbola misalasala tsika satria andinika an'izay tsika satria tsisy niakatra ny an-danitra ozy afa tsy lay midina koa nohatra ny tehiteny Jesosy hoe izy mihitsy tena Andriamanitra izy tonga eto am'ty zao tontolo zao ty fa ny zavatra mitranga nefa ho an'ny olona zay resy lahatra nyresantsika teto fa tsy azo ivavahany Jesosy raha le nofo tokoa ny jerevana de le nofo tsy azo ivavahana de ohatrany marina ny fampianaran'le olona hoe tsy azo ivavahany Jesosy satria le nofo no hitany fa tsy hitan'le Andriamanitra fanahy ka ny olona zay milaza fa tsy azo ivavahany Jesosy de tsy mahafantatra ny Andriamanitra fanahy. Tsy fantany io Jaona toko 4 io mahatonga azy milaza an'izay tsy fantany le zava-panahy. Misy koa nefa ny kristianina tena miaiky tanteraka mihitsy fa tena Andriamanitra Jesosy fa tsy hitany koa le Andriamanitra fanahy pneuma tsy hita maso tsy azo sabaitana kanefa misy fa le nofo no hitany de zao manjara mivavaka am'le nofo izy fa tsy mivavaka am'le Andriamanitra fanahy de mbola diso ihany.
kanefa jesosy kristy melohany atongavany teto am'izao tontolo zao nisy izy fa mba ho fantatra zao tontolo zao fa misy zany andriamanitra zany de zay natonga azy mitafinofo ho fanamporofona amin'ny zanak'olombelona rehetra hoe tena fantatry ny tompo anke fantatro andriamanitra io ny zavatra manjoa atsika satria nandalo tamin'izany fakapana zany izy ary manana ny iraka nampanaovina azy manokana izy matoa nanaiky nitondra n'le nofo tao aminy fa tsy mitaona ny olona kosa izy hivavaka am'le nofo zay mitoeran'le andriamanitra fanazy araka ny nazavaintsika hoe misy le soma misy le psyque misy le pneuma fa le pneuma le fanahan'andriamanitra mitoetra tao anatin'le soma de misy an'le psyque le maizan'le olona io le manana safidy na anaiky anio fanahy n'andriamanitra io na tsy fa zavatra roa ny zavatra mitranga na fanaratsy na fanahan'andriamanitra miditra ao anatin'ny olona fa miankina aminy tsy manery reo nefa fa miankina am'le psyquen'le olona le maizyny olona hoe ho raisiko ndray amindreo fanareo mba ahafahany manatanteraka ny asa zay tanterahany any amin'ny Isaia toko 7 ny 15 tsika tsy miady hevitra lava fa io jesosy io tena andriamanitra io ny 15 de zao ny voasoratra hoe fa zaza no teraka ho atsika zazalahy no mena atsika ary raha vao miresaka an'io de mahafantatra hoe fa minanina no mena ny Isaia makasika ny atongavan'i Jesosy Kristy ety amin'ity zao tontolo zao ty zaza no teraka ho atsika ozy zazalahy no mena atsika de ny fanapahana de ho antsorony de lazainy am'izay ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsainy vao miresaka an'izany mahagaga mpanolotsainy zany de zay miresaka ny fanahy masina andriamanitra mahery rainy mandrak'izay vao miresaka an'izay de miresaka an Jehova ary andrina ny fiadanana tonga de fantatra fa Jesosy Kristy mihitsy nge le andriny fiadanany kanefa mahavariny ao anatin'ity 15 ty de sady ananany le anaran'ny fanahy masina ananany le anaran'ny Jehova ray ananany koa ny anarany na tonga atsika nyresaka hoe tokan'andriamanitra tsy misy fanazavana azo atao fa tsy hoe Jesosy mira Jehova mira fanahy tena andriamanitra Jesosy fa manadiady any jaona toko 7 tsika tsy misaraka am'le jaona voalohany toko 7 ny 5 voalohany ka hatramin'ny 7 manakatra an'le hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'nofo Jesosy Kristy de tsy maintsy tsika mamantatra ny zava-miafina makasika an' Jesosy de io Jesosy io nefa araka ny voalazan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy tany an-danitra izy de midina teto izy iverinany izy nisy zany nisy taloha de nitafinofo tonga teto de miverina amin'ny mahandriamanitra azy araka ny Isaia toko 7:15 tena anarina amin'ny fahafianoany mahagaga mpanolotsainy andriamanitra mahery rainy mandrak'izay andriny fiadanana mampiseho fa io Jesosy io de andriamanitra na amin'ny fahafianoany tanteraka mihitsy ary zay janonantsika amin'ny farany de nijanona toko 9 satria mbola iresaka sika nazava nyty le hoe tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy anandratana ny zanak'olona zay fa nanomboka nazavaitsika tamin'ny farany hoe le Mose le menarana natsangany tany anefitra de entina tandindony Jesosy Kristy miantona teo amin'ny hazo fijaliana nazavaitsika tamin'izay fa le menarana raha ny soratra masina de manambara ny devoly naantona tamin'ny hazo lava Jesosy nefa io le Jesosy miantona amin'ny hazo fijaliana le menarana ny amin'ny apokalypsy nefa manambara n'le dragona le menarana ela devoly sy satana de mibarangy mipetraka Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ve de ilazintsika fa devoly de raha tsy mandinika soratra masintsika tsy ho fantaritsika zay fa raha izay no ataontsika hoe Jesosy mira zany devoly zay angamba mahatonga an'le olona milaza fa tsy azo ivavahany Jesosy de manao blasfemiatsika fa mila mamantatra inona ny hevitr'andriamanitra ny hevitry Jesosy ao anatin'izay hoe tahaka nanandratany Mosesy menarana varahana tany anefitra ny tsy maintsy anandratana ny zanak'olona fizahany toetra amin'ny fanahy
noho ny aingatsika jesosy tonga tamin'ny nofo de zay le hoe mamantatritsika aloha de ho hitatsika hoe fantatritsika marina ve jesosy zay arahantsika io fantatritsika marina ve io andriamanitra zay vavahantsika io raha milaza fa efa nateraka indray tsika de zay no mahatonga atsika manadiady ny soratra masina satria rehefa fantatritsika ny zava-miafina de afaka mitodika amin'ny tenatsika tsika mandinika hoe tena marina ve ny zavatra mitopoko hatramin'izay sa ny fahanandalitra jaona toko fahavalo no nijanona atsika amin'ny jaona toko fahavalo jesosy kristy ny andiny fafito amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimapolo entina ilazana ny jiosy zany anke na hainy lalàny zany fa izy tsy nino rehefa tonga teto am'izao tontolo zao jesosy satria fantany any fa andriamanitra de fanahy kanefa io hitany maso io de jesosy tsy manana voninahitro zao tontolo zao tsy manan-karena tsy mitoetra mitrano tena tsara de natonga ny jiosy tsy nino mihitsy le andriamanitra tonga nofo na de atao arany Isaia toko fa 7:5 de tsy neken'ny sainy de hoy ny jiosy tamin'ny tsy mbola 10 taona kory ianao izy de efa nahitany Abrahama va de hoy jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama ozy de izy manana marina le teny jesosy tamin'ny Nikodemosy tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy lay nidina avy any jesosy lay nidina avy any io hita Nikodemosy io niverina hiakatra any izy fa taiza izy zany teo aloha tany an-danitra izy kanefa tamin'izy tany an-danitra de zao tsy mbola nisy nofo nitafiny fa io miresaka amin'ny Nikodemosy io izy zany vao hita Nikodemosy mitafy nofo de iverina andray izy de nambarany tamin'reto jiosy reto hoe mbola tsy ary akory izy Abrahama de izy entina ilazana hoe efa nisy hatramin'izay izy fa vao mainka tsy zaka ny jiosy zany ny andiny fahasivy amin'ny dimapolo de naka vato hitoraka azy ny olona ozy fa jesosy nihery ka niala teo akianjan'ny tempoly tsy zakan'ny olona zany ohatrany zavatra tsy azo inona zany hoe tena ianao hitan'ny masina eto tsy ampy 10 taona le nofo io no hitan'ny olona ianao mbola tsy ampy 10 taona tsy feno 30 taona mahery kely fotsiny jesosy kristy tamin'ny jiosy nahita azy de milaza ve ianao fa efa nahitany Abrahama kanefa jesosy indray niteny hoe mbola tsy ary Abrahama de fa nisy de tonga te tezitra ireo de janiko nke ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao manoloana ny fampianarana zay tohatra ny sarotra ho an'ny olona miazona lasitra fototra tsy manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra aiza misy n'izany de tonga de fa torabato ara-panahy asa misy mihaino an'izany redyredy zany zay nke ny fomba ny devoly ina moa nataon'i jesosy eo anatrehan'izay tsy hamaly an'izay izy nke dikan'izay le hoe lasa nihery jesosy tsy ho hitan'ny olona ny zava-miafina mahakasika an'Andriamanitra kanefa mbola miala amin'enina izy amintsika am'izao vanim-potoana zao tia nisokatra amin'ny masom-panahintsika mba fantarantsika n'Andriamanitra amin'ny fahafenona an'io jesosy io de matoko sy mino hafa ny fanan'Andriamanitra de anokatra ny masom-panahintsika atakaratsika ny zava-miafina mahakasika ny teny ivavakisika misaotranao Jehovah-Andriamanitra ray no miteninao ndray zay tonga taminay de nitao sarim-patarina ho an'ny olona metehitra amin'ny fahaizan'izao tontolo zao fa mora raisina kosa ho an'ny olona tapa-kevitra mianetry tena manoloana miafatra zay omenao de sokafy hatrany masom-panahy ny mpampianao tompo mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ka ahazo lay fanomezam-pahasoava tena tsara de ny fahaizana mamantatra ny fanahy saotra ray eo amin'ny anaranao jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva